ary tena eto tena manome rariny an'ireo GNZ dareo. Fantatry ny zareo tsara ny tany amin'ny voalohany tsy mila mpanao politika zay, ka efa tena fantatry zareo tsy mila mpanao politika zay satria zao le zava-misy amin'izao fotoana zao. Lazaina fa avy any amin'ny GNZ io. GNZ iza fantatro ny discussion ny zava-nisy fifamalina tao amin'ny lapam-panjakana taorina niny fanendrena premier ministre. Fantatro zany ary tonga tia poditsofoko zany ary manana preuve amin'izany fifamalina tao amin'ny député sasantsasany vitsy anisa niaraka tamin'ny GNZ niakatra ny feo tao amin'izany lapam-panjakana zany. Eto koa dia miteny tena aza disoina fanantenana reny vahoaka malagasy. Nataony fomba rehetra mba hitondrasana an'izany fiovana sy fanovana zany. Inona le fiovana hitantsika amin'izao? Betsaka ny manao miteny hoe aleo aloha izy hiasa dia ho hita eo tsaraina. Retopoko alohany amboly vary ve anao tsy fantatra hoe ty tanimbary ty ne mamokatra na tsy mamokatra, sa tany maina be zao dia hoe aleo aloha amboleny ty vary ty dia ho hita eo ny vokany avy eo na androso izy na tsy androso. Sady very fotoana ianao mamboly an'le vary no le taninao koa kapakapainao mety ho very. Ohatr'izay koa ty zavatra ty ny gouvernement tsy andrakandrana hoe aleo aloha ho hita eo ao anatin'ny 2 volana telo volana efa misy fiovana. Ozy ny député anankiray tao amin'ny assemblée atao amin'ny lapam-panjakana atao raha niresaka tao amin'ny GNZ 3 volana io dia efa misy fiovana. Satria io olo io mahafantatra ny momba ny économie rehetra eto Madagasikara sy ny karazana. Raha nahafantatra an'izany izy efa forotaonany izy mitondra ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy. Naninona tsy nanao plan izy tamin'izany fotoana zany hoe tiany plan ho an'ny secteur privé sy ny fampandrosoana raha toekarena eto Madagasikara ty. Andraikitry n'izany zay le teneniko secteur privé moteur fampandrosoana ao Madagasikara fa tsy ny secteur public fa secteur privé. Folo taona izy nitondra an'izany zavatra. Économiste de formation izy ohatranay any tany Toulouse izy ohatranay any, économiste école doctorale de Toulouse économie financière tany any. Fantatro zany fa raha nitondra nitondra ny mpandraraha malagasy izy nandritry ny folo taona tsy nisy fiovana inona ny zavatra ho hitatsika ny ho andrasantsika. Consultant ny banque mondiale ny FMI sy ny karazany oreo olona tsy fonctionnaire izy aloha tsy fonctionnaire amin'ny banque mondiale sy ny FMI oreo olona mba ny Clémence nampanginina satria atao PDS ny Taninarivo hoe PDS ny Taninarivo analona any maire amin'izao fotoana zao. Momba ny babasy Lili indray dia atao amin'ny gouvernement dia mangina zany le tolona le fanovany